Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana any amin'ny ilany andrefany Madagasikara hatrany aloha zany no mitoetra ny orana tandrifin-drahona izay mety hoaraikotroka mijanona ho maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny havoatany sy ny ilany atsinana ny nosy mety mitranga ihany nefa ny tandrifin-drahona raha ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara iny ny maripana misy afidinana kely aloha ny maripana atao anatin'ny 420 ora ho avy fa mety atombanana miakatra miandalana ihany koa izay nefa ny any amin'ny fiandohany herinandro vaovao tsy misy ny fiforonana rivotoza ina atao anatin'ny 5 andro ho avy raha ny manodidina ny Madagasikara no resahana toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina dia isy hatrany aloha ny orana tandrifin-drahona any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia manakaiky ny nosy be ihany koa ny ambiny dia tombanana ho maina ny andro raha ny rapitsy tolakandro mbola isy hatrany ny tandrifin-drahona izay mitoraikotroka any amin'ny faritry Melaky Menabe ary ny faritry Bongolava ny ilany andrefa ny faritra Moronmania ho an'ny faritry Orombe ary mita ihany koa izay ho ny faritra Anosy ny atatan'ny faritra Atsimo andrefana misy ihany koa ny tandrifin-drahona izay mety horaikotroka ny faritry Betsiboka ny any amin'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Boeny misy ny tandrifin-drahona tsotra ho an'ny faritry Savamba Tsoa sy ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry Diana ny ambiny kosa dia mandraona vitsy na ibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay amin'ny 30 degré Celsius ho an'ny havoatany ary 30 hatramin'ny 30 degré Celsius ny ilany atsinana Madagasikara ny amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mafana ny andro misy tonga hatrany amin'ny 30 degré Celsius any amin'ny faritra Betsiboka any ny toetr'antsika ho an'ny alahady mbola mitohy hatrany izay tandrifin-drahona raikotroka izay ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iray manontolo iny mitatra ho an'ny atotany atsimon'ny nosy ihany koa izay mitohy ihany koa ny tandrifin-drahona ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay 30 hatramin'ny degré Celsius ho an'ny havoatany ary manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefany nosy iny izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré Celsius ho an'ny faritry Boeny amin'izay andro ny alahady izay hatrany ny fiandohany herinandro vaovao ny alatsinainy dia mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritry Menabe ny atany faritra Atsimo andrefana Orombe ny ilany andrefany havoatany ary ny any amin'ny distrika Anambanja sy ireo manodididina azy mitohy ihany koa izay tandrifin-drahona izay ho an'ny faritra Zava sy Ambatsoa ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay ny alatsinainy izay raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 any havoatany tsisy fivana kosa ho an'ny morontsiraky Madagasikara ary mbola mahatratra hatrany 30 degré Celsius hatrany ny ambony indrindra izay mitohy hatrany amin'ny faritry Betsiboka na ny distrikany Maivatanana ny tany falotoan'ny rivotra nisy teto Antananarivo ary no amaranana fandarana ahitana fiakarana kely izay tany falotoan'ny rivotra izay raha ny teto Antananarivo renivohitra amin'izao farafaran'ny herinandro izao avy roa eny hatramin'ny telo eny ny fetrany eo miasa avokoa ny rehefirehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vonavina janona ho ambony ny amin'ny ankapobeny izay tany falotoan'ny rivotra izay ka mety akarary ireo olona marefo amin'ny falotoan'ny rivotra izay ny météo tamin'ity an'io ty ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma